Faale miarabantsika rehetra any tokantrano any indray amin'ity maraim-baovao ity. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy velonaina soamatsara, afaka mankalaza izany fahavelomana izany ao amin'i Jesosy isika amin'izao maraim-baovao izao. Hiara hivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao, midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay fa tsara ianao. Misaotra anao no ny maraim-baovao atolotra ao anay, maraim-baovao izay andrenesanay ny feonao, andrenesanay ny teninao, ahaizanay mandray fiainam-baovao aminao, ary indrindrindrindra ahaizanay mahitanao amin'ny masom-panahinay, ka mandray fiainam-baovao avy amin'izany fahitana ianao zany. Ry Jesosy malalo, tsy miafina aminao ny fiainanay, ny tahotra rehetra ao anatinay tsirairay avy ao, ny sakana rehetra miseho amin'ny fiainanay, izay rehetra ady atrehanay, tsy misy miafina aminao zany. Ary ianao efa nilaza fa ity amin'izao tontolo izao no ahitanay fahoriana, ary afaka mahatoky anao izay fa ianao fa naharesy izao tontolo izao. Ny fitsangananao tamin'ny maty tokoa no maneho anay izany fandresenao izao tontolo izao zany. Ary ankehitriny dia mankalaza izany fitsangananao amin'ny maty izany izahay, amin'ny alalan'ny fiainonay ny teninao. Ampianaro anay ny sitraponao ary, ahitanay maso anao, ka mba hinona ianao o Kristy zanak'Andriamanitra velona, ho tomponay sy Andriamanitray. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Amin'ity maraim-baovao ity ry havana, ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia araka izay hitantsika ao amin'ny Lioka 4:20. Lioka 4:20 ny andininy 4:30 hatramin'ny andininy 7:70. Lioka 4:20 ny andininy 4:30 hatramin'ny andininy 7:70, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy dia nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiky tahotra izy satria nataony fanahita matotoa izy. Nefa hoy Jesosy taminy, nahoana ny taitra ianareo ary nahoana no mianana ny fonareo? Izaho ny tanako sy ny tongotro fa izao no izy, tsapao aho ka jereo. Fa ny matotoa tsy mba manana nofo sy taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary rehefa niteny izany izy, dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony. Ary raha mbola tsy nino ihany izy ireo no niafaliana sady mbola talanjona, dia hoy Jesosy taminy, manan-kanina aty va ianareo? Ary dia nomeny tapaky ny hazan-drano voatono izy. Ary izy nandray dia nihinana teo anatrehany. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry hava-malala ho amin'ny Tompo, ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ity maraim-baovao ity ry havana dia manana hafatra lehibe ho antsika Jesosy. Raha ny marina kokoa dia manana antso atao antsika Jesosy. Manavao ny antso ataony ho antsika Jesosy amin'izao maraim-baovao izao. Lay antson Jesosy manao hoe izaho ny tanako sy ny tongotro fa izao no izy, tsapao aho ka jereo. Io antson Jesosy io no ataony amintsika amin'ity ity. Izaho ny tanako sy ny tongotro fa izao no izy, tsapao aho ka jereo. Tenin Jesosy izay nampiorona ny finoan'ny mpianatra tamin'ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty, izany antso na teny nataon Jesosy izay iantsony antsika tsirairay avy androany ihany koa izao. Raha iresaka mahakasika an'izany fitsanganan tena amin'ny maty izany tokoa isika ry havana, dia izao. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy, ary izy ny lamatoan'izany fitsanganan tena amin'ny maty izany, ary isika dia manambara sy manonona miariary an'izany ao amin'ny fanekemponoana apostolika, izay tonontsika isan-kalahady, ekentsika isan-kalahady, fa mino an Jesosy nitsangana tamin'ny maty isika, ary mino ny fisiany izany fitsanganany tena maty izany sy ny fiainana mandrakizay ihany koa isika. Fa izao ry havana,
raha mandinika ny amin'ny ainan'ny apôstôly zany isika dia mandray fianarana lehibe avy amin'izao perikopa anjarantsika androany izao. Raha dinihina tokoa ny ariavana ny niainan'ny apôstôly an'izany hoe Jesosy hitan'izy ireo maty teo amin'ny hazo fijaliana ary hitan'izy ireo nalevona tany am-pasana no indro fa mitsangana amin'ny maty, dia tena fisehoana izay nitondra fiovana lehibe teo amin'ny fiainan'izy ireo zany. Fa izao anefa mielohan'ny nitondrany izany fiovana izany teo amin'izy ireo dia tena tsy nino an'izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany izy. Raha mandinika tokoa ane isika intelo Jesosy no niteny an'izy ireo fa tsy maintsy ho atolotra eo an-tanan'ny mpanota izy ary tsy maintsy ho vonoina ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Intelo Jesosy no nilazan'izany, fa izao tsy niteraka finoana tao anatin'ny mpianatra izany nilazany Jesosy hoe hitsangana amin'ny maty zany izy. Tsy niteraka finoana tao amin'ny mpianatra zany satria izao ny jiosy dia efa nino fa isy ny fitsanganany tena amin'ny maty araka ny fampianaran'ny soratra masina azy, saingy izao amin'ny andro farany vao iseho zany fitsanganany tena amin'ny maty zany. Fa tsy ho azo ny an-tsaina velively hoe amin'io fotoana izay mbola hiainan'izy ireo, mbola haveloman'izy ireo ety amin'izao tontolo izao io no ahitany zareo an'izany hoe Jesosy hitsangana amin'ny maty izany. Raha ny marina zany, raha ny maso maha-olona arak'izay efa hiainan'izy ireo azy andavanandro dia izao: ny fahafatesana no fiafarany zavatra rehetra ety ambonin'ny tany. Na inona izay tratry ny fahafatesana dia mifarana hatreo ny tantarany sy ny momba azy rehetra ety ambonin'ity tany ity. Ary izay ny fahalalan'ny nofo azy, rehefa miatra ny fahafatesana dia tapitra hatreo ny momba n'izay tratran'izay fahafatesana izay. Ary rehefa nahita maso an'i Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana izy ireo ka nahita an'i Jesosy nalevona, dia hoy izy ireo hoe tapitra hatreo ny amin'izany Jesosy zany. Izy mirahalahy nandeha nakany Emaosy dia no atsapahantsika ny tao am-pon'ireo mpianatra ireo sy ny tao an-tsain'ireo mpianatra ireo rehefa niatrika n'izany fahafatesan'i Jesosy zany izy, fa hoy izy hoe tantara tena nampihetsi-po zany, tantara sisa ny amin'izany nahafatesan'i Jesosy zany, efa mivalona ny amin'izany tantaran'i Jesosy zany, ka ny teny sy ny fampianarana rehetra izay nataon'i Jesosy dia efa ombany lasa izany, fa izy aza efa nepasana. Tsy ao an-tsain'izy ireo velively na ny ray segondra monja aza ny amin'izany hoe ahita an'i Jesosy mitsangana amin'ny maty zany izy ireo. Tsy ao an-tsainy velively zany satria niatra ilay fahafatesana, niatra ritany mason'ny nofony ilay fahafatesana sy nandevenana an'i Jesosy tao am-pasana, niaben'ny vato izay nanakonana n'izany fasana izany, ny tomboka seza napetraka teo amin'ny fasana, ary ireo mpiandry izay miandry eo ivelan'ny fasana ireo, tena mivalona ny tantarany amin'i Jesosy, fa tsy misy fanantenana intsony amin'izany, efa zavatra taloha zany ny amin'i Jesosy zany. Fa izao nefa ry havana, izay fisainana izay ihany koa no nahatonga an'i Maria tsy nahalala an'i Jesosy rehefa nijoro teo anatrehany Jesosy, satria tsy ho ao an-tsainy velively izany ahita an'i Jesosy nitsangana amin'ny maty izany. Ary na i Maria na izy mirahalahy avy any Emaosy reto, rehefa niteny tamin'ny mpianatra hoe efa nitsangana marina tokoa ny Tompo, dia mbola tsy nino ihany reto mpianatra reto, fa tahaka ny olona izay tahaka ny olona izay azo nalahelo mafy loatra i Maria sy izy mirahalahy reto ka milaza mahita an Jesosy izay nitsangana tamin'ny maty, fa tsy afaka nino izany reto mpianatra reto, ka izay no nahatonga an Jesosy tena niseho tamin'izy ireo tamin'io harivan'ny andro voalohany amin'ny herinandro io. Rehefa niseho tamin'izy ireo Jesosy dia hoy izy taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa avy nilaza izany Jesosy dia niantso azy anatona azy, ka hoy izy tamin'izy ireo hoe izaho ny tanako sy ny tongotro, fa izao no izy, tsapaho aho ka jereo. Nantsony Jesosy anatona azy izy ireo, ary nasehon Jesosy azy ny tanany sy ny tongony, ka dia nitsapa azy ireo izy
Ary na dia efa nitsapa azy ireo azy izy dia mbola tsy nino ihany izy hoe Jesosy io. Dia hoy Jesosy taminy hoe manan-kanina ary vay ianareo. Dia nomeny izy ireo tapaky ny hazan-drano voatono izy ary dia nihinana teo anatrehany izy ireo Jesosy. Ho marika hanehoana aminazy fa tena nitsangana marina tokoa Jesosy, fa tsy nitoetra tao am-pasana izy. Ry havana, io fitsanganan Jesosy amin'ny maty io dia izao. Raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tsy ilay nofo amin'izao nofo iainantsika izao intsony no nofon' Jesosy tamin'izy nitsangana tamin'ny maty. Marina fa nisakafo izy, kanefa tsy noho ny anohanana no ninanany sakafo. Ary zany sakafo nohaniny zany dia tsy mitondra na inona amin'ny vatana io intsony. Satria izao, raha ny bokin'ny Genesis ny bokin'ny Levitikosy no milaza azy, dia ao amin'ny ra no itoeran'ny aina. Ary Jesosy dia efa maty teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Maty ilay Jesosy teo aloha. Fa ity Jesosy nitsangana tamin'ny maty ity dia nofo vaovao, taolana vaovao, ary tsy ao amin'ny raha intsony ny aina, fa miombona amin'Andriamanitra, toetry ny lanitra, vatana tahaka ny fomba ny lanitra fa tsy ny fomba ny tany intsony, ka tsy miankina amin'izay hohanina intsony ny fahavelomana, fa miankina amin'ny fiombonana aina amin'Andriamanitra tanteraka. Vatana vaovao, tsy voasakan'ny rindrinefatra no nijoro teo afovoan'ny mpianatra ka nanonona n'izany fiadanana izany. Akory ny hafalian'ny mpianatra rehefa nahitan'izany Jesosy niseho tamin'ny vatana vaovao, maneho fiainam-baovao, maneho tontolo vaovao, maneho fanantenana vaovao, maneho zavatra hafa tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra iainany ankehitriny mihitsy, ary namelona fanantenana vaovao tao anatin'izy ireo. Akory ny hafalian'ireo mpianatra ireo nahita an Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Nanova ny fiainan'izy ireo tanteraka ny fahitanan'izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty izany. Tena nanova ny fiainan'izy ireo tanteraka izany. Nitsimbatika ambony ambany ny fiainan'ny mpianatra ka foana ny tahotra rehetra, fa nisolo fifaliana izany tahotra izany. Ry havana, io fifaliana azon'ny mpianatra io dia fifaliana no ny fidirany ao anatin'izany tontolo vaovao nitondran Jesosy azy rehefa nitsangana tamin'ny maty izany izy. Jereo Tomasy raha niseho voalohany Jesosy dia tsy teo izy, ary rehefa nitantara ireo mpianatra rehetra fa efa nahita ny tompo tokoa zahay, efa nitsapa ny tanany sy ny tongony zahay, dia hoy Tomasy hoe zaho tsy mba hino raha tsy ny tanako mihitsy no mitsapa, raha tsy ny masoko no mahita ka ny tanako ihany koa no mitsapa. Afaka 7 andro taorinan'izay dia niseho taminy ihany koa Jesosy. Ary hoy Jesosy avia ataovy eto ny ratsan-tananao. Dia nataony teo amin'ny olatry ny tanany, ary nataony teo amin'ny lan'ny vony, ary dia hitany Tomasy fa tontolo tsy misy ifandraisany amin'ity tontolo ity intsony io Jesosy izay manatrika azy io, fa Jesosy mitondra fiainam-baovao, efa miaina ao anatin'ny fiainam-baovao, kanefa nofo sy taolana, tena nofo, tena olombelona tokoa io mijoro eo alohany ao io. Mitondra fiainam-baovao tao anatin'ny Tomasy izany, nahatonga azy nanaiko hoe tompoko sy Andriamanitro. Ry havana, te hanana n'izany fiainam-baovao zany koa ve ianao? Te hanana n'izany fandresen-dahatra ny ainan'ny mpianatra izany tokoa ve ihany koa ve ianao? Ianao koa ve mba te hiaina fiainam-baovao? Mba te hanana fanantenana vaovao? Mba te hanantena n'izany fiainana mandrakizay izany? Jereo Jesosy ilay miantso anao ankehitriny ka miteny aminao hoe izaho ny tanako sy ny tongotro, fa izao no izy. Tsapao aho ka jereo, miteny aminao ihany koa izy androany, mba hitanao maso azy ihany koa, ahatonga anao hiova tahaka ny mpianatra, hiova ny fiainanao tahaka ny mpianatra ihany koa. Jereo tsara ny fiovana teo amin'ny mpianatra, fiovana nisy teo amin'ny mpianatra. Voalohany aloha,
foana ntahotra sy niahiahy rehetra ka dia tsy nidy an-trano intsony izy ireo fa rehefa niakatra any an-danitra Jesosy dia lasa nakeo an-kianjan'ny tempoly isan'andro izy ireo nankalaza an'Andriamanitra. Jereo ary amin'ny 7:50 ary amin'ny farany amin'izao lioka 4:20 anjarantsika izao zany. Niova tanteraka ny fiainan'ny mpianatra rehefa nitsapa an Jesosy, nahita maso an Jesosy izy. Ianao koa tian Jesosy hitsapa azy ary ahita maso azy ihany koa ianao, ka hiova ihany koa ny fiainanao. Ny fiovam-piainana ny ainan'ny mpianatra, raha i Paolo manokana no milaza azy, dia hozy izy Paolo hoe ento koa fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny hatsaran'i Kristy Jesosy Tompoko, izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba ahazoko an'i Kristy. Tena nolavin'ny Paolo tanteraka ny amin'ity fiainana ity. Nolavin'ny Paolo tanteraka ny amin'izay mety ho endriky ny zava-tsy ho entiny zany fanatontoloany zany. Nolavin'ny Paolo tanteraka ny endrika mety ho fifaliana io entiny zao tontolo zao. Nolavin'ny Paolo tanteraka ny fiainana izay niainany tety amin'izao tontolo zao ety. Fa nataon'ny Paolo ho vaindohan-draharaha ny vikirana mafy amin'i Jesosy. Amin'ilay fiainam-baovao entin'i Jesosy noho ny fitsanganany tamin'ny maty. Io fiainam-baovao entin'i Jesosy io, ary fantaro fa i Paoly dia tsy nahita, tsy nahatsapa an Jesosy tahaka ny tsapana reto mpianatra reto, fa nahita maso an Jesosy ary tao amin'ny teniny izay nianaran'ny Paoly hatramin'ny fahakeliny no nahatsapany an'izany olatra Jesosy teo amin'ny ratsan-tanany sy teo amin'ny lany vony zany, nahatonga azy nino an Jesosy. Eny ry havana, ny fitsanganan Jesosy amin'ny maty dia maneho amin'ireo mpianatra ireo fa tsy fiafarana ny fahafatesana. Maneho amin'ireo mpianatra ireo fa resy ilay fahafatesana, resy ilay fahotana, resy ilay fahavalo lehibe indrindra, resy izany ka manana mampiorina fanantenana vaovao anatin'ny mpianatra izany, fa afaka manantena tontolo vaovao, fiainam-baovao izay hitan'ny masony hoe io Jesosy velona io efa miaina izany fiainam-baovao zany. Lasa manana an'izany fanantenana zany ao anatiny izy, ary dia manara-dian'i Jesosy ho amin'izany fiainam-baovao zany, ka tsy hisaraka amin'i Jesosy nandray mpimaso eo amin'ny fiainany aza, fa hitoetra hiaina amin'izany fiainam-baovao zany izay hitan'ny maso amin'izao nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izao. I Paoly anisan'izay miaina izany. Ary mizara amintsika any amin'ny epistiliny rehetrany an'izany fiainam-baovao miaraka amin'i Jesosy izany, fiainana izay nanaovany taimboraka ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny fahatsarany Kristy. Io ilay itenenan'i Jesosy hoe sambatra izay tsy nahita nefa mino. Ho ahy sy ho anao koa izany ry havana amin'ity anio ity. Iantsony Jesosy atsika mba hitsapany, hizaha azy, hizaha ny tanany sy ny tongony, fa izy no izy ary hitsapa azy ka hijery azy, hibanjina azy eo amin'ny fiainantsika, ahitantsika azy miharihary, hananantsika finoana marina an Jesosy. Raha izany finoana izany ny tarafina amin'izao fiainan'ny mpianatra izao dia izao, tsy fahalalana ny finoana ry havana. Maro amintsika ny mamita tena ka milaza fa ny finoana dia ny fahalalana. Mahalala aho fa Andriamanitra ray no namorona izao tontolo izao, ary mahalala aho fa Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana ahy. Mahalala aho fa mpanota aho, mahalala aho fa nanome fanahy masina Jesosy, mahalala aho fa misy ny fitsanganany tena maty sy ny fiainana mandrakizay. Fa izaho indray dia mbola miaina ao anatin'ny fanatontoloana. Izaho indray dia mbola miaina ao anatin'ny izao sy izao sy izao sy izao. Tena mbola fiainako ny ohatr'izao ary voafatotra ny amin'izao sy izao aho raha ny eo amin'ny fiainako. Kanefa izaho isan-kalady mankany am-piangonana ihany. Ry havana, tsy fahalalana ny finoana. Tsy finoana ihany koa ny fahalalana. Fa ny finoana dia fiainana. Fiainana ny finoana.
fiainana tahaka ny nataony reto mpianatra ireto, rava ny zavatra taloha, rava ny fijeriny nofo rehetra, fa dia nanandratra ny fijeriny fanahy izy ireo, ka dia niandrandrana izany fahavelomam-baovao, fiainam-baovao ao amin'i Jesosy izany. Ka dia nanaradian'i Jesosy amin'izany fiainam-baovao izany, fiainana lavitra fahotana, fiainana mandany devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra, fiainana manolo-tena ho an'Andriamanitra tanteraka, fiainana mandany fanatotoloana sy ny zava-dratsy rehetra entiny, fiainana mandany asany devoly rehetra sy ny fombany rehetra, fa fiainana mifikitra tanteraka amin'ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Satria nahoana? Satria hitan'ny maso ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty, notsapainy ny tanana, ny ratsan-tany, ny tanany izay nomboana sy ny tongony izay nomboana ary lany vony izay voalefona, fa tena nitsangana marina tokoa ny tompo. Fa ahoana ny ahafahantsika tsirairay avy ihany koa mitsapa ny tanan'i Jesosy, mitsapa ny tongony, mitsapa ny lany vony? Ahoana ny ahafahantsika manao izany? Amin'ny alalan'ny fandiniantsika ny soratra masina. Hoy Jesosy, dinionnareo ny soratra masina, fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy. Tsy niteny izy hoe vakio, fa hoy izy hoe dinionnareo. Ao anatin'izay fandiniana ny soratra masina izay, raha tsaroanareo efa nampianatra ny amin'izany vavaka izany zahay pastora, fa izany vavaka izany dia tsy vita ny fanandratana ny feonao ny amin'ny fanirinao any amin'Andriamanitra, fa ianao miaino an'Andriamanitra, resaka atao amin'Andriamanitra ny atao hoe vavaka, ka ianao miaino an'Andriamanitra dia tena mivavaka ianao, mamaky soratra masina amin'izany miaino an'Andriamanitra izany. Dia hoy Jesosy, ho anao izay mivavaka, midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana, dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Izay ataonao ao amin'ny mangingina no ahitanao raha olona mivavaka ianao na olona tsy mivavaka ianao. Ary raha olona mivavaka ianao dia olona mihaino an'Andriamanitra ao amin'ny mangingina, fa ao amin'ny mangingina izy no mamaly anao, miresaka aminao, mampahery anao, tahaka ny fiainan'i Jesosy tetỳ an-tany tamin'ny mahanofo anazy, niompona tamin'Andriamanitra tamin'ny vavaka mandrakariva izy, ka dia nampianatra an'ireo mpianatra ireo hoe mivavaka aza mitsahatra, mivavaha mba tsy hidirinareo amin'ny fakapanahy. Aoka haritra mivavaka mba hahery isika tsirairay avy. Ao amin'ny fandiniantsika ny soratra masina no aizantsika mitsapa ny ratsan-tana, mitsapa ny tanan'i Jesosy, ny olatry ny nombona eo amin'ny tanan'i Jesosy. Aizantsika mitsapa ny olatry ny nombona eo amin'ny tongotry Jesosy. Aizantsika mitsapa ny olatry ny nombona eo, ny olatry ny voalefona eo amin'ny lany vony Jesosy. Satria inona no ambaran'izany olatra eo amin'ny tongotry Jesosy izany, sy eo amin'ny tanany sy eo amin'ny lany vony izany? Ireo olatra ireo dia manambara, voalohany indrindra, fa mpanota aho. Manambara ireo fa mpanota aho. Manambara ireo fa noho ny fahotako no nanomboana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary eo amin'ny soratra masina no ahitantsika hoe inonavy ireo fahotanareo, ahoana ny endrika isehoanareo eo amin'ny fiainako, ahoana ny fomba hamatorany satana ahy amin'izany fiainam-pahotana izany. Ao amin'ny soratra masina ihany no maneho antsika an'izany. Ka ao amin'ny soratra masina no ahitantsika an'izany, olatry ny tanan'i Jesosy sy ny tongony ary ny lany vony izany. Fa ireo olatra ireo ihany koa dia maneho amintsika izay manana fotorotoro noho ny fahotana, fa fitiavan'Andriamanitra, ary tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay izy, ka manonona famelan-keloka ho antsika avy hatrany. Isika izay torotoro fo, isika izay manenina noho ny ota izay natao, mahita izany olatry Jesosy izany ao amin'ny soratra masina, nitsapa izany olatry Jesosy izany eo amin'ny tanany sy eo amin'ny tongony ary eo amin'ny lany vony. Ry havana,
miantso atsika Jesosy mba hitsapany zany tokoa. Ahita marina tokoa fa velona Jesosy rehefa mitsapa izany isika dia mahita ao anatin'izany fa velona Jesosy, ka rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia manonona fiadanana ao atsika miaraka amin'ilay teny eo matoky anaka voavelany elokao, ka dia miteraka fifaliana eo amin'ny fiainantsika izany. Dia ilay fifalian'ny olom-bovonjy, fifaliana fa voavela eloka, fifaliana fa manana fiainana mandrakizay noho io fahavelomany Jesosy io. Velona Jesosy, ka dia velona ihany koa isika izay manaradia azy, isika izay manatona azy, ka mitsapany izany olatra eo amin'ny tanany sy tongony ary eo amin'ny lanovony izany. Ry havana, fiainam-baovao atolotra Jesosy atsika noho ny fitsanganany tamin'ny maty izany. Aza tamana amin'ity izao tontolo izao ity sy ny filany intsony. Marina fa mamirapiratra eo imason'ny mahaolona atsika zany fanatotoloana izany, kanefa fantaro fa poizina ho an'ny fanahintsika izany, fahaverezana mandrakizay ho atsika izany. Fantaro ny zavatra rehetra ary azo no mafy izay tsara. Anisan'ny fantaro voalohany indrindra ny soratra masina ahitana ho an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, ka ho resy lahatra ianao ny amin'ny fahatsarany ny fiainana atolotra Jesosy mihoatra lavitra tsy azo refesina amin'izay hitany masonao ety amin'izao tontolo izao, ahatonga anao hanolotra ny fiainanao ho azy, ho feno fanoloran-tena amin'ny fiainanao manontolo, ka hanolotra ny fiainanao azy, andraisanao famelan-keloka sy fiainana mandrakizay. Ireto mpianatra ireto dia nanao viverin'ny ainy ho amin'izany fitoriana ny filazantsara izany. Tsy misy filazana tsara mihoatra noho ny filazana ambarany fahitana ny amin'ny fahavelomany Jesosy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fasana izany. Fiainana anjarako sy anjaranao ihany koa izany, fitsanganany tena maty izany. Efa mitsangana ara-panahy isika ety an-tany, isika izay tena mamaly izany antson'i Jesosy izany, ka mitsapa ny olatra eo amin'ny tanany sy eo amin'ny tongony ary eo amin'ny lanovony ao amin'ny soratra masina. Ny maso-panahy itsika tena mahita ny Jesosy velona. Isika dia manana fanantenana sy fifaliana miorina ao anatintsika ao, fa tsy mifarana eo amin'ny fahafatesana ny tantarantsika, fa ny asantsika manaraka atsika ary manana fiainam-baovao isika izay manomboka amin'izay ialantsika amin'ity tany ity, ka tsy hanapahataperana intsony fa fiainana eo an-tratran'Andriamanitra mandrakizay, fiainam-pahasambarana mandrakizay, fiainam-pifaliana mandrakizay, fiainam-pitsaharana mandrakizay. Atolotr'Andriamanitra noho ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Anio ary havana mamerina atsika ho amin'ny fanekemponoana apostolika, izay anambarantsika miariary fa mino ny fitsanganany tena amin'ny maty isika, koa mipetraka ny fanontaniana, tena mino ny fitsanganany tena maty tokoa ary ve isika, sa mahalala fotsiny ihany fa misy izany. Efa tahaka ny mpianatra tokoa ve isika mino an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ilay tokana, izay nombona tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, sa mahalala azy fotsiny ihany. Ary manana Andriamanitra ho raintsika tokoa ary ve isika, sa mahalala fotsiny ihany fa Andriamanitra ray izy. Fantaro ary ny mahasamihafa ny finoana sy ny fahalalana. Fantaro ny mahasamihafa ny finoana sy ny fahalalana. Ka ianao anio, manomboka anio, dia manavao fanoloran-tena hanatona an Jesosy, mba hitsapa ny olatra nombona eo amin'ny tanany sy eo amin'ny tongony ary eo amin'ny lanovony, mba ahaizanao mahita
an Jesosy nitsangana tamin'ny maty sy ny fiaina mbaovao izay entiny ho anao. Fa hoy izy hoe andeha aho ka amboatra fitoerana ho anareo ary ho avy indray ka handray anareo any amiko ary izay toerako no itoeranareo koa. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azoko mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahinana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana mifanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay, ho aminareo aneny fiadanana. Amen.